Filipianina toko fahatelo. Fampitandremana amin'ireo mpandala ny lalàna. Filipianina toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Farany ry rahalahy, mifalia ao amin'ny tompo. Tsy manahirana ny manoratra teny averina fa mahatsara anareo zany. Tandremo ny tenanareo amin'ny amboa, tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy, tandremo ny tenanareo amin'ny voakilema. Fa isika no voafora izay manompo amin'ny fanan'Andriamanitra ary manao any Kristy Jesosy ho rehareantsika ka tsy mitoky amin'ny nofo. Fampitandremana amin'ny fanamarinana ny lalàna. Filipianina toko fahatelo ny andininy fahaefatra hatramin'ny fahaenina. Kanefa mba manana zay hitokiko amin'ny nofo ihany aho. Raha misy olona hafa manao hitoky amin'ny nofo, mainka fa zaho. Fa voafora tamin'ny andro fahavalo aho, avy amin'ny fototry Israely dia avy amin'ny fireneny Benjamina. Hebreo sady avy amin'ny Hebreo aho. Araka ny lalàna dia fariseo, araka ny zotopo dia nanenjika ny fiangonana, araka ny fahamarinana avy amin'ny lalàna dia tsy nanantsiny. Kristy no inonim-pino mba hanamarina azy. Filipianina toko fahatelo ny andininy fahafito hatramin'ny fahasivy. Nefa izay azoko ho tombony dia nataoko fatiantoka kosa noho ny amin'ny Kristy. Eny tokoa fa ataoko ho fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fihoarany hatsarany fahalalana ny Kristy Jesosy Tompoko, izay niaretako ny fatiantoka ny zavatra rehetra ka ataoko ho taimboraka reny mba hahazoko any Kristy. Ary mba ho hita ao aminy aho tsy manana ny fahamarinako zay avy amin'ny lalàna fa izay avy amin'ny finoana ny Kristy, dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Kristy no irinim-pino te hiombona amin'ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Filipianina toko fahatelo ny andininy fahafolo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Eny mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka hampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany, raha mba misy hahatratrarako ny fitsanganana amin'ny maty. Tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady, fa miezaka aho hiazona izay ny hihazona ny Kristy Jesosy ahy. Rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray lono ataoko, manadino zay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra zay zavatra eo aloha. Eny, miezaka hanatratra ny marika aho, hahazoko ny lokany fiantson'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aoka isika rehetra zay tanteraka hevitra izany, fa hasehon'Andriamanitra aminareo zany raha sendra manana sain-kafa ianareo. Kanefa aoka ho am'ilay efa azontsika sahady no mbola hizorantsika. Ry rahalahy, aoka samy hanahaka ahy ianareo, ka dinio izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika. Fa maro no mandeha zay efa nilazaiko taminareo matetika, sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomaniana koa ankehitriny, fa fahavalo ny azo fijalian'ny Kristy reny. Fahaverezana no hiafarany, ny kibony no andriamaniny, ny fahamenarany no voninahiny, fa misy saina ny amin'ny tany izy. Kristy no andrasan'ny mpino. Filipianina toko fahatelo ny andininy faharoapolo sy iraika amby roapolo. Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avy any koa no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo, zay hanova ny tenany fietretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny, araka ny fiasan'ny heriny izay ahaizany hampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Resinau, lai fa
sy hoelambahagana ka hampiditranay ao amin'ny voninahitra pandresy sy manjaka hira fandresena voninahideibe ho anao tompo Jesô fafatesana sy helo resina